Dia androany tsika zany dia hianatra ihany koa ny infinitif. Ny infinitif moa efa fantatsika mitovy amin'ny valeran'ny infinitif amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy ihany ilay izy. Ao amin'ny pejy fahafiry moa ity zany zao, pejy lesona faharoapolo tsika zany zao a, dia pejy faharoa amby valopolo no misy antsika. Ny infinitif amin'ny teny hébreu zany dia misy karazany roa izy a. Misy ny infinitif absolu sy misy ny infinitif construit. Efa tadidinareo zany izay zavatra anankiroa zay a, dia efa tena zava-dehibe ary mitovy amin'ny lalàna zay nifehy ny forme absolu sy ny forme construit zay efa hitantsika tany aloha ihany ity zavatra eto ity zany. Raha hanao karazana révision kely mikasika ny absolu tsika zany, angamba tadidinareo ihany ireny zavatra iny. Ny absolu zany a, raha ohatra zao za hiteny hoe trano, absolu zany zay satria tsy misy zavatra mifandray aminy mihitsy ato, tsy misy zavatra construit aminy mihitsy ao, tsisy zavatra mifamatotra aminy mihitsy trano. Fa raha ohatra kosa za miteny hoe tranon'ny mpanjaka, tranon'ny mpanjaka, amin'izay fotoan'izay zany dia construit zany ty trano ty satria construit amin'ny mpanjaka. Mpanjaka amin'izay fotoan'izay dia forme absolu satria tsy construit amin'ny inona. Izay fotsiny le izy, izay fotsiny le lalàna mifehy le absolu sy construit rehefa mifamatotra amina anarana hafa izy zany a, dia izay no antsoina hoe construit izy. Rehefa tsy misy zavatra mifamatotra aminy mihitsy dia absolu izy, en état absolu izy. Ohatra hoe tsara ny trano, tsara ny trano, ny trano amin'izay fotoan'izay dia en état absolu. Fa raha ohatra hoe tsara ny tranon'ny mpanjaka, ny trano amin'izay fotoan'izay zay lasa construit amin'ny mpanjaka. Zay no lalàna mifehy ny absolu sy ny construit. Ndao tsika ary hiverina amin'ny infinitif. Ny infinitif misy an'izay zavatra anankiroa zay ary mitovy amin'izay ny lalàna mifehy azy. Jereva antsika ny fomba azahoana ny formation ny infinitif. Voalazany leto fa ho an'ny verbe fort ny infinitif construit dia mitovy endrika amin'ny impératif. Fantatitsika ny impératif mbola vao aingana antsika nanao an'izany. Ny samara zao dia lasa inona le izy raha amin'ny impératif? Lasa smôro, lasa smôro ary dia mitovy amin'izay ihany koa ny infinitif construit, smôro, construit zany izy amin'io amin'izao zany. Dia rehefa tonga eo amin'ny verbe lamede guttural, inona moa dikan'izany? Ny troisième radical-ny guttural, ohatra ty zao aizina, dia lasa mamboly ozy izy pata furtif, ato izy manambara an'izay, amin'ny dernière radicale, amin'ny radicale farany zany dia mamboly pata furtif. Mitovy ihany zany hoe raha manaraka an'ilay lalàna tentsika zany dia tokony sama, ohatran'izao ilay izy, smo a, smo a, ato zany. Kanefa noho izy lamede guttural dia lasa mamboly an'ity pata furtif ty tsika. Ny pata furtif dia tsy mipetraka ato ambany, tsy mipetraka ato ambany izy io zany, tsy aty. Ny maha furtive azy manko dia izy vakina alohan'ity alohan'ity ilay radical farany ity, alohan'ity consonne farany ity. Zany hoe raha vakina zany dia lasa smo a, tsy ato koa izy sady tsy ato fa eto anelanelany eto no asiana azy, smo a. Misy an'ity zany ny
la med guttural små a. Ny manaraka ny avad. Ny avad dia raha tsy diso fa hitantsika ihany tamin'ny impératif fa satria ity zany dia manino izy ity faible ity radicale voalohany ity ny aina ny anazy zany tsy lasa tsy cheva fa lasa inona ny antsontsika an'ity izy zany mahatadidy an'ity zao fa maro ny manadino an'le izy. Inona ity zanatsoratra somary hafahafa ity zany tsy miova mihitsy. Ny deuxième radical zany dia miaraka amin'ny olema foana fa ato zao tsika dia lasa inona le izy, inona no anaran'ity ao fa hoavoakantsika amin'ny examen io zany am'izay tadidinareo le izy. Ny pata miaraka amin'ny cheva zany dia voyelle composé izy io na voyelle ino koa moa le demi voyelle na mi voyelle ny ilazana azy, dia misy teny zay ilazantsika azy hamet, patah, hatef, patah. Hatef patah ino tompo marina zany. Hatef patah. Lasa hatef patah zany ny anazy no ato fa tsy segol. De ohatran'izay koa ny raha. Ny raha ny verbe izay miafara amin'ny he lamed he zany dia lasa hôte. Raha tadiditsika tamintsika nianatra forme construit dia fa niresaka an'ity tsika. Ohatra zao hoe inona ohatra, raha vao miafara amin'ny a zany ny teny anankiray féminin manko izy zay dia rehefa amin'ny état construit dia lasa inona izy iny, lasa hôte, zay fotsiny no lalàna izay miverina eto. Dia ity zany dia lasa rihôte. Tsy miova ny miverina indray ilay cheva teo resh averiko daholo le izy dia ato lasa hôte le izy, rihôte, lasa ohatran'izao le izy zany, lasa rihôte. Manaraka an'ilay lalànan'ilay cheva non féminin construit izy zany amin'izay lafiny zay.